Zay ny fanontenen'ny American Center Tanjombato ny fanamarihana ny andro maneran-tany nataon'ny Mandela zany Nelson Mandela nisy ny fifanakalozan-kevitra samihafa nataon'ny Tanora tafiditra tao anatin'izany etsika zany. Tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny Mandela Day dia nisy ny ady hevitra nandraisan'ny Tanora avy amin'ny fikambanana maro anjara teny amin'ny American Center Tanjombato androany. Iray amin'ireo lohahevitra ireo ny fitarihana anatin'ny fanompona. Nelson Mandela dia anisan'ny olona nanompo tao anatin'ny fitondrana ny firenena Afrika Atsimo ary izay moa mbola hatsiarovana azy amin'ny olo malaza azy sy mahery fo azy dia izay ny antony namoboasana zany ny lohahevitra nandrindrina teo. Ny fandaharana Sahely dia niara-niasa tamin'ny masivon'ny Afrika Atsimo, ny masivon'ny États-Unis nampivolana fikambanana valo mba hijerena ny lesona azo raisina avy amin'ny Mandela eo amin'ny sehatry ny fitarihana. Inona ny lesona azontsika raisina avy amin'ny Mandela dia inona ny azontsika ampiharina eto Madagasikara amin'ny maha-malagasy antsika satria tsika koa manana ny kolontsaintsika na ny fomba fijery hoe inona ny fitarihana, inona ny mpitarika tena mendrika ho antsika malagasy dia izay no resahanay androany. Ny Tanora zany amin'izao fotoana izao mbola tsy mahasahy mitsangana mijoro manome ny heviny satria amin'ilay kolontsaina antsika hoe rehefa Tanora dia mangina aloha satria ny ray aman-dreny no miteny. Dia nenay zany anatin'ny fikambanana misy eto dia ampirisina ny Tanora hoe tokony mianatra nareo manome ny hevitra reo dia tokony mandraindraikitra nareo satria raha tsy miezaka mandraindraika, raha tsy miezaka manao latsaka manao asan-tsitrapo manao dia hoe mandraindraikitra dia tsisy zavatra iova ao satria miainga avy aminareo foana zany fiovana zany fa tsy hoe latsaka avy any an-danitra. Ireo fehi-kevitra samihafa izay nivoaka tao anatin'ireo ady hevitra ireo moa dia ho ampiazina ireo fikambanana samihafa amin'ny sehatra misy azy avy. Nanamarika ny androany ihany koa ny fampiratiana izay nitanterahana tetỳ amin'ny American Center Tanjombato ihany.